Aliny alakamisy fa efatra ny volana septambra taona 2020 sy 2020 manolotra ny araba tokolasy tokovavy ary tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana zoiteny izay fanarakintsika moa eto amin'ny fitalavitra Jumin canal 203 amin'ny canal plus sy manaraka mivantana ihany koa isika ao anatin'ny pejy Le JT amin'ny fotoana tahaka izao ao anatin'izay fanarahantsika ny fandaharana zoiteny izay manolotra ny araba hoy ateo isika rehetra izay manaraka ny fandaharan'ity naiza misy atsika manerana izao tontolo izao ny fandaharana dia miezaka isaky ny alakamisy tahaka izao mitondra fanehoan-kevitra samihafa na ho ana teratany malagasy na ho ana teratany vahiny ihany koa ao anatin'izay fandaharana izay mba ahafahany rehetra mandray izay tandrify azy amin'ny fanehoan-kevitry ny olo-pirenena ny mpanao politika ny manam-pahaizana maro samihafa izay miakatra eto amin'ity plateau ity izany. Androany isika dia manana vahiny avy any ivelany izany hoe miresahantsika mivantana avy any ivelany ny vahiny amin'izao alina izao miainga avy any Luxembourg Andriamatoa Serge Jovial Imbe. Izy moa dia mpanao politika sady atao hoe teknisianina ihany koa filohan'ny antoko afima na antoky ny fivoarany malagasy. Miarabanao tompoko ary misaotra betsaka anao ihany koa nanaika ho vahiny ny fandaharana zoiteny amin'izao alina izao raha maheno ianao dia afaka mitondra ny araba ho an'ny vahoaka mpanaraka atsika. Misaotra betsaka tamin'ny fanasana aloha ny vola teniko indrindra ary ihany koa misaotra ny teknisiana rehetra nanao ny ezaka ampita mivantana izao fandaharantsika izao. Manasa ihany koa ny vahoaka malagasy tsy hakanavaka ny atokantrano any mba hiaino ny tafatafa sy resadresaka mikasika ny firenena izay firenena iombonantsika ho an'ny tanindrazana zany koa dia misaotra anareo tamin'ny fanasana indrindra aloha. Eny ary ho resahantsika vetrany angamba ny raharaham-pirenena satria isan'izay aloha ny tena mbola atao hoe mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao apetrakitsika amin'ny vahiny ny fanontaniana voalohany amin'ity alina ity ny zava-misy eto Madagasikara Andriamatoa Serge Jovial Imbe dia mbola ao anaty fasairanana lalina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao efa betsaka ny tsy mana tena intsony amin'ny fitondram-panjakana izay misy amin'izao fotoana izao amin'ny vahaolana izay atao hoe ho tadiavina ao anatin'ny famahana ny olona ny firenena. Ny fanontaniako voalohany angamba ny hoe ao anatin'izao fitondrana misy zao ve mbola mety ahita stabilité ve sika ao anatin'ny telo taona ho avy izay mbola hitondrany ny fitondrana Andry Rajoelina ao anatin'izao fitantanana ny firenena izao. Manahoana ihany koa Andriamatoa Serge Jovial Imbe ny mety hoe ho credibilité an'izao fitondram-panjakana zao na eo anatrehan'ny vahoaka na eo misehatra iraisany pirenena. Zavatra roa ny amaliko an'izay aloha voalohany indrindra dia ny fahantrana misy ao Madagasikara alohany amali ny parametra rehetra. Tsika miainga, tsika tsy manao politika politisianina ary tsika tsy miteniteny foana fa miainga amin'ny parametra rehetra. Mandeha ve ny fanabeazana ao Madagasikara ny éducation zany, mandeha ve ny fahasalamana resaka santé ao Madagasikara, mandeha ve ny resaka économie en général ao Madagasikara, resaka création d'emploi, resaka famoronana asa zany tiako tenenina zany, mandeha ve ny resaka croissance ao Madagasikara, misy impact any amin'ny population fa izay zavatra rehetrarehetra zay. Tamin'ny efatra amby tamin'ny 2024 ity fanjakana teo no efa teo. Zany hoe rehefa mitondra firenena ianao misy plan amin'izay zavatra rehetra. Santionany fotsiny ireo tsy hiditra ny amin'ny resaka vary varytsika manafatra 197 niakatra 197% ny fanafaram-bary premier semestre 2025 fotsiny zany. Reo zany parametra iangatsika. Mety ve zao zavatra zao positive ve les parametres zay rehetra nyteneniko zao. Eo amin'izay tsika miditra amin'ny crédibilité de l'État. Rehefa hitondra fanjakana anao misy vision aloha ny ataonao. Io vision dia le vina mpiarahamonina hoentiny eo amin'ny vahoaka hampandrosoana le firenena. Inona ny ataoko amin'ny lafiny
toe-karena, inona ny ataoko amin'ny lafin'ny fambolena, inona ny ataoko amin'ny lafin'ny énergie ty jirama lava reny mampikaikaiky ny vahoaka sy mampikaikaiky ny orinasa rehetra ty, inona ny ataoko, zay le vision, zay le vina ampiarahamonina. Iny vina iny am'izay rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ianao de iny ny ampiarinao, io no entinao anatsarana le fiainam-bahoaka sy anatsarana le firenena. Aty tsika ozy ianao teo hoe telo taona sisa hoan'le fitondrana, tapitra ny 2 mandat. Inona ary le paramètre nyteneniko teo hoe positif na hoentina ho raisi-tanana ho afampandroana an'le firenena. Miamantra ny vahoaka malagasy hitantsika tsara, création d'emploi tsisy, ny société mitraitraika ny société privée rehetrarehetra satria ny énergie de maty lava ny jirama sy ny karazany de tsy maintsy mampiasa groupe électrogène, ny charge supplémentaire. Rehefa charge supplémentaire iny tsy afaka manao investissement izy satria lany charge daholo rehefa tsy manao investissement izy de ino de tsisy création d'emploi. Rehefa tsisy an'le création d'emploi de tsisy an'le consommation, rehefa tsisy an'le consommation miaitra any amin'ny croissance an'le fanjakana le izy. Mbola ampidika eo indray taux d'endettement à Madagascar efa midépasse en 65%. Tadiditsika tsara depuis 2018 nakaty tamin'ny 2018 any amin'ny 30%, tany amin'ny 30%, 35%. Tonga zao tsika fa any plus de 65% taux d'endettement. Hoaiza le direction an'le firenena. Zay ngamba ny amaliko azy mbola betsaka ny zavatra azoko resahatsika mikasika an'izay fa ny paramètre rehetra ny angana sy ny karazany telo taona. Fomba ahoana moa anatin'ny firy taona ianao tsy de nisy impact positif teo amin'le firenena le drafitra napetraka sy ny karazany. Kely finoana ihany raha hoe le telo taona tavela sisa dia ahitanao vokany eo amin'le le paramètre économique an'le firenena. Na izany na tsy zany nefa raha nametraka ny ataontsika hoe ny mpikambana teo anivon'ny gouvernementa ny fitondrana am'izao fotoana izao tao anatin'ny gouvernementa zay tarihan'ny prime ministre Tsay Christian de nametraka tsara mihitsy hoe ny sangany indrindra, ny mahay indrindra ary gouvernementa technicienne no napetraka tao anatin'izay fitondrana Andry Rajoelina izay am'izao fotoana izao. Tena hita taratra tokoa ve zay hoe gouvernementa technicienne izay raha ny zava-misy izay ataontsika hoe maro ny tsy afa-po amin'ny asa zay ataon'ireo fahefana mpanatanteraka ireo tokoa. Tsara dia tsara le fipetrakanao teo rehefa mitondra gouvernementa tsy teknika ihany fa mila politika ihany koa. Averiko zay zavatra zay. Mila intellectuel sy intelligent ianao rehefa mitondra an'izany gouvernementa na ao anatin'ny membre zany gouvernementa zany. Raha intellectuel daholo, raha teknika daholo ny ao anatiny, io teknika io ane, io nampiasainao io ane tokony hisy fiantraikana any amin'le firenena. Dikan'izany le programme anasanao mihitsy tsy miadapte amin'le firenena zay tsy ahitanao an'le inona moa ty le vahaolana na ihany koa le résultat positif zay tadiavinao. Nitsongaina tao anatin'ny maro ministra reo mino an'izany tsongaina tao anatin'ny maro satria nany antony satria mila fatokisana manokana filoham-pirenena reo. Mila faiza manao manokana reo nahatratra an'izay critère zay ve fa zao kosa ny adinotsika ny fixena ny objectif an'izy ireo hoe alohan'izy niditra teo amin'ny gouvernementa zao ny objectif anareo ary zao ny zavatra andrasana aminareo. Enim-bolana ty arintsika fidiren'ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny gouvernementa zany hoe misy ny évaluation. Aiza ho aiza zareo aloha par rapport amin'izay évaluation zay. Olana raha teknika ve, tena teknisianina marina ve reo sa olana ara moyen sa tsisy an'le moyen izy anaovany an'le asa tokony ataony. Sao dia any le zavatra paramètre anankiroa mila jerevana zay zavatra zay. Scandale ozy ianao. Ny scandale satria tsy voafehy ny administration. Resanareo tao ny Boeing 777 fomba ahoana moa tsitra mipaitsy teknika Boeing zany resaka sûreté nationale zany ny abakabaky ny Madagascar. Fomba ahoana moa ny DGNSM au courant fa ny ministre tsy au courant, tsisy note d'information ve. De ny premier ministre tsy au courant, tsisy note d'information nataon'ny ministre koa ve tany. De ny président de la république tsy au courant, tsisy note d'information koa ve tany. Fomba ahoana amin'ny saina tsy miakatra ieritreretantsika le zavatra aloha. Zay voalohany indrindra. Raha ohatra ka tsy au courant reo olo reo, dikan'izany mandeha anjambany samy manao zay tiany ataony administration. Zany hoe tsy voafehy le administration. Zay mahatonga le scandale ane. Tsy voafehy le administration. Hitantsika koa tsy 777 any fa hitantsika koa Ambohimalaza, affaire Ambohimalaza sy ny karazany. Efa hita zao misy problématique. Inona ny solution aingana tsy maintsy ho raisina sy ny karazany. Mbola nisy koa tany Diego teo,
mbola hitantsika ho Diego l'intoxication alimentaire ena amby roapolo izy navoakany mpanao gazety sy ny karazany. Hitantsika koa nitazomoka ny Kongo. Zany hoe tsy any amin'ny resaka teknika ntsony io zavatra io fa resaka hoe compétence an'le olona sy resaka moyen mihitsy izy roa mihitsy no tsy mahafehy an'le administration. Zany hoe na eo aza le teknika, le côté politique sy le côté moyen tsy mifandraika am'le zavatra am'le technicité an'le olona. Ina ny antony? Zao rehefa mitondra firenena anao misy ny atao hoe important de misy ny urgent. Urgent daholo ny zavatra important daholo ny zavatra ao Madagasikara, fa misy ny urgence tsy maintsy gérenao isan'andro. Ny urgence dia ny fahantram-bahoaka, ny fahasalamam-bahoaka, ny lalana, ny énergie, ny herinaratra tsy mandeha sy ny karazany io, reny urgent reny tokony gérenao isan'andro. Za anisan'ny nanoana ny Barea satria fierté nationale reny tsy azontsika ialana. Fa kosa les moyens natao amin'ny Barea nandefasana tsy hiditra lalina, nandefasana spectateur ohatrina ny vola lan'ny fanjakana sy ny karazany nefa kosa any Kongo ohatra, any Kongo misy tazomoka sy ny karazany mbola tsy hitany moyen tany. Io resaka botulisme teneninao na resaka fanapozinana sy ny karazany io mbola tsy hitany moyen exact natao am'le izy. Olona 3 eny maty, raha olona 3 ve nievacuena tao lareny ao, nefa tsika nanana moyen ihany ka itsika ty itondrasana olona akany Kenya teo boinina be zao. Fierté nationale hoa tsy hiditra am'izay fierté nationale iny. Fa kosa zay le hoe tsy hay le manao priorité hoe inona ny important de inona le urgent. Tsy hay manavaka an'izay zavatra zay. Zay ny tokony fantatra an'le fanjakana rehefa hitondra firenena ianao, rehefa hitondra firenena ny olona anankiray, ho tonga ny fifidianana na ohatr' zany tokony ho fantatritsika hoe inona ny zavatra priorité eo am'le firenena. De zay mahatonga an'le olona hoe ioeraoera fotsiny na anao an'izao fotsiny. Zay koa no mahatonga an'le olona hoe rehefa ianao koa no mitondra fitondrana, aoka rety retoboko. Rehefa ianao no tonga fantatrao ny olona n'io firenena io, raha misy zao ny andimy an'ity filoha ity amin'ny 2028 ohatra, fantatrao fa latsaka lalina io firenena io. Aza atao foana hoe tsy zany ny tompona andraikitra fa le taloha tany ane, efa zao le zava-nisy tany taloha tany, matoa anao tonga eo anarina ny tsy mety. Aza averina, aza atao any amin'ny olona tany aloha zay dimbiasinao le izy, na ihany koa ny mpanohatra, satria ny mpanohatra tsy eo amin'ny fitondrana, ary ny asan'ny mpanohatra de manohatra zay. Fa ny ataonao de mandresy lahatra ny vahoaka amin'ny asanao hoe reo mpanohatra reo ne diso ny zavatra tenenindreo hoe tia ny zavatra vitako, jerevo ny kapokanao, jerevo ny volaninao, jerevo ny fiainanao, mihatsara daholo zany zavatra. Zay ny tokony ataon'ny fitondrana mba ampangina ny mpanohatra. Fa raha mbola ianao foana no misy zavatra tsy mety ataonao, tsy maintsy hiteny reo mpanohatra reo, de ianao ve de anilika foana. Mpanohatra tsy eo amin'ny fitondrana, mpanohatra tsy eo amin'ny fitondrana, tsy afaka nilianao andraikitra na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Raha tsy resaka fotsiny zao tsika hoe nisy ny raharaha Boeing 777 moa reny hoe nomeny matriculation malagasy tany Iran. Ny zavatra resaka ihany koa zay mbola mahazo laky eto Madagasikara de le resaka hoe tsy maty manota. Raha iny raharaha iny zao de hoe ny ministra izay efa nasorona teo amin'ny toera mbola miandry ny ACJ amin'izao fotoana izao. Manahoana ny fahitanao ny fampiaran-dalàna sy ny resaka hoe fanjakana tan-dalàna zany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, Andriamatoa Serge Jovial Limbe? Satria tsisy ny séparation de pouvoir. Zay mahatonga hoe tsy maty manoto, misy ny tsy maty manoto, tsisy ny séparation de pouvoir. Fa raha amenao autonomie mazava tsara ny pouvoir judiciaire, io fitsarana io anao ny asany, tsy tsabatsabany ny exécutif afaka manao ny asany ary manenjika na iza na iza. Ny lalàna natao koa, ny lalàna tompoko ao amintsika de natao zay mapetipety ny mpitondra, fa tsy natao apetipety an'le fiainam-bahoaka. Inona moa ny teneniko zany? Inona moa ny utilité ny haute cour de justice? Mialatsiny inona ny ilana ny haute cour de justice? Mbola nahita ve nareo ny mpitondra na izy na izy mbola nisy ny meloiny haute cour de justice atramintsika androany zao? Firy ny dossier efa nimelohan'ny haute cour de justice? Tsisy corruption ve ao? Tsisy zavatra ataony olona mitondra ve tsy tamin'ity fitondrany ty ihany na teo aloha teo? Tsisy scandale ve? Fa mbola nisy nahita nareo ny haute cour de justice nanameloka satria inona ny antony? Misy balise, misy ny lalàna. Tsy nanometsiny any paky raha tsy nanenjika ny ministre ny transport teo aloha satria ny article 133 ny constitution de mazava tsara devant notre cour de justice izy ny tokony amaly ny fanontaniana rehetra sy ny karazana. Fa ahoana ny procédure atao
mba ho tonga ny amin'ny haute cour de justice mandalo amin'ny parlement mbola nahita ve nareo na indray mandeha ary amin'ny parlement ny siéger hoe reto ny dossier mafana tokony andeha amin'ny haute cour de justice alohatsika moka hevitra nohony reto hoe tsy mitombony ity tsy alefa na alefity fa tsy dinihana fotsiny zao zay le séparation de pouvoir un problème de la démocratie au Madagascar sy ny tany andalam-pandrosoana rehetra afangaro ny exécutif sy ny pouvoir judiciaire sy ny pouvoir législatif amifangaro zavatra ao anaty harona ray nefa tokony isaraka tsara ny député koa tsy manao ny asany tsisy enquête parlementaire tsisy an'izao na ny sénateur ino moa ny filohan'ny sénat de tezitra ho azy teo tamin'ny mpanao gazety satria hita zany matoa anao miataka olona sy ny karazany matoa anao tezitra ohatrena hitanao fa misy fahamarina anao fa étouffenao menacenao le olona ny démocratie tompoka de miainga amin'izay fanajana lalàna aloha de ny séparation de pouvoir raha tsisy ao mbola hitoy foana io tsy maty manota io hoe zay indray zao no eto zay tianay atao sy ny karazany séparation pouvoir tsy azo ialana ary io ny pilier voalohany ny démocratie mba hahafahan'le tany tandalàna mandeha araky ny tokony ho izy fa raha ny fahitanao zany amin'izao fotoana zao ny kalitao an'ny démocratie eto Madagasikara ohatrohatra ny ahoana ny endrika hitanao azy amin'izao fotoana zao Andriamatoa misy mahafaka miteny ve ny olona mahafaka mamory olona ve ny olona mahafaka manao réunion politique ve ny olona anjaratsika tsiray mamaly an'izany raha hoy ny valiny zany de misy le démocratie fa raha tsy hoy ny valiny zany isaky miteny ianao de atsony any amin'ny brigade criminelle atao enquête rehefa isaky maneho hevitra ianao ny fanehoana hevitra ane tsy midika fa kalany zay le efa teneniko foana za tsy mankala olona na iza no mitondra eo satria nom d'état vonona foana iservira ny firenena sy ny karazany na iza ny tonga eo na iza ny tonga eo raha misy nitadiavana ny compétence tsako sy ny connaissance tsako de mitondra foana fa kosa le fanehoana hevitra tsika diso lalana le fanehoana hevitra eritreretintsika hoe fankalana manokana le fanehoana hevitra rehefa misy zavatra tsy mety iny ary ny tsaratsara kokoa hoe mba ahafahanao manitsy na manohy ny dianao rehefa hitanao le fanehoan-kevitra hoe tsy mitombony ity tohizako ty dia ity satria tia no misy impact positif amin'le firenena tohizanao izy rehefa hitanao koa hoe misy fahamarinana zany misy filoha anankiray zay raha mahaino antsika izy amin'izao fotoana zao ny tenenako raha mbola teo amin'ny fitondrana izy ozy ahy taminy hoe rehefa miditra bureau ianao ny maraina aza mamaky ny gazety pombanao mamaky iny gazety manohitra anao satria na ny antony ahitanao hoe inona ny zavatra tsy mety rehetrarehetrany na hoe inona ny zavatra hitsikerananao botolo fotsiny mba hahafahanao hoe zao ny mesure ho raisiko zao ny mesure raisin'ny gouvernement ary zao reto ministre reto sy ny administration zao ny tokony atao sy ny karazany zany ny tokony atao sy ananana réflexe ianao amin'ny d'état matoa ianao niditra amin'ny politique tsy kelikely le akizy ny azotsika le kely mba nahazotsika efa miamaty tsy kelikely tsy misy fampandrosoana lazaiko ihany tsy misy fampandrosoana raha tsy misy ny fanehoan-kevitra mazava madio sy ny adevitra rehetrarehetra ny démocratie de miainga avy amin'ny parlementaire ao amin'ny assemblée nationale jereva rehefa tonga ny loi de finance efa ho tonga indray zao tsisy débat katona fotsiny débat hoe lanio tsangatanana de vita nefa ny fiainam-bahoaka ny dinihana ny fiainam-pirenena no dinihana ao de za efa tsy manaja an'le démocratie ity ihany koa misy fanontaniana anankiray izay tena tsy maintsy apetrako rehefa mandray vahiny monina ny velany sy nao moa fa zany hoe sady monina any no mivezivezy eto Madagasikara ihany fa ny fanamariana zany de hoe ianareo diaspora ny velany ianareo ve de tsy mahita zavatra tsara ho tantaraina makasika an'ilay firenena mihitsy fa tohatra ny hoe tsy misy afa-tsy ireo zavatra ratsy tsy fahombiazana zavatra ataontsika hoe negatif eto amin'ny firenena
no tena hitanareo sy tantarainareo indrindrindrindra ao anatina tambazotra tserasera tsy laza aloha hoe mety hoe tsy nareo rehetra fa amin'ny akabeany zany zay hita ao anatin'zay tambazotra tserasera zay tsy manaratsy ny sariny Madagasikara ny velany ve izay fomba fanaony ataontsika hoe malagasy any velany zay tsy mahita fa tsy mety eto amin'ny firenena zay no tantaraina ao anaty tambazotra tserasera. Oui, tena marina zay teneninao zay hoe tsy mahita fa tsy zavatra negatif ihany. Zao zavatra teniko tsy diaspora rehetra aloha misy koa ny diaspora pour ny fitondrana tia de hoe mety daholo zao zavatra rehetrarehetra ataon'ny fitondrana sy ny karazany zao. Misy koa moa ny extrémiste loatra de mitsikera olona maninona sy ny karazany. Za tsy miady am'zay. Tsy miditra am'zay ary za inefatra isan-taona tsy maintsy mandeha Madagasikara satria misy antony. Satria mba ahafantarako an'le réalité mihitsy hitako maso sy mba ahafantarako manao proposition soskevitra ny vahaolana rehetra zay hoentina ho an'le firenena iombonana izy io. Tsy idirako lalany am'zay. Fa ny zavatra hoe maninona ny diaspora no mahita zavatra tsy mety voalohany indrindra io resaka instinct satria comparaison am'le zavatra misy amin'ny toerana iainany sy zava-misy any Madagasikara de hitany hoe négatif daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zay aloha voalohany indrindra. Faharoa manaraka an'izay de zay le niteneniko tamin'ny voalohany teo, misy ihany koa le diaspora manohatra olona fa tsy manohatra hevitra sy manohatra an'le paramètre économique. Zaho technicien sady politicien. Je suis un homme d'État aussi. Niany paramètre rehetra ny jerevako, paramètre économique, paramètre sociaux rehetra ny jerevako zay avy miteny hoe tsy mety ty, mety ty. Mifampiresaka am'zay rehetra ny fandimby teo ana amin'ity fitondrana ty satria io le firenena iombonana fa tsy hoe rehefa misy zavatra négatif de ifampirafy. Satria tsy zay le fihavanana malagasy, tsy zay le fomba fijery ampandroso an'le Madagasikara fa ny fifampidiniana sy fifampiresahana ihany. Tsy mety zavatra ty mitsikera, za zao mitsikera ane. Hoe rehefa misy zavatra tsy mety, rehefa misy ihany koa zavatra mety sy ny karazany. Hoe mety zao lalany zao andehanana ny am'le fampandrosoana sy andehanana am'le ahitana le vahoaka marimaritra iraisana am'le fiainana sy ny karazany de hany de isaorana ihany koa zany ny fitondrana rehefa misy an'izay zavatra zay. Fa le olana misy am'izao mahatonga ny diaspora manao zany satria betsaka loatra le impact négatif. Zany hoe le paramètre négatif misy am'le firenena dia na misy raha effet positif kely dia voasarony le négatif ao izy de lasa mahatonga azy mitsikera na hoe maneho ny hevitra négatif foana mikasika an'le zavatra. Io ihany koa efa niteneniko teo hoe aoka tsika hiala amin'ity tsy fahakalana olona, tsy ny olona no alaina no halaina zany fa le zavatra misy le paramètre misy no tsikeraina sy ny karazany. Amin'ny ankapobeny zany manahoana no atao hoe fahitanao ny kalitao ny fanaovana politika eto Madagasikara satria am'izao fotoana zao moa betsaka zany manakihana hoe ny fitondram-panjakana tsy miaino, tsy mahay mijery ny tena lara-pahamehana politika zay apetrany. Eo ihany koa lay hoe ny resaka fitiavan-tandrazana moa lasa adihevitra be ihany koa fa ahoana fahitanao lay kalitao ny fanaovana politika eto Madagasikara sy ny fitiavan-tandrazana amin'ny ankapobeny zany ao anatin'izay tontolo politika izay. Zao fitiavan-tandrazana de ny tsirairay mamaritra azy tena tian'ny Madagasikara marina izy. Fa ny fanaovana politika eo Madagasikara de tsotra. Ny fanaovana politika eo Madagasikara de misy karazany roa. Soit anao manohatra botolo sa anao mpisolelaka. Tsisy technicianina politicianina mampiasa ny teknikany mihitsy amintsika miteny zao. Mialatsiny miteny an'izany. Mialatsiny ny mpanohatra manohatra botolo fotsiny satria inona ny antony? Raha manohatra anao manana programme noaranao hoe tia fitondrana tia tsy izy ty satria zao ny paramètre négatif rehetra, zao ny proposition anay zay mpanohatra raha tonga eo amin'ny fitondrana io tia ny proposition. Hitany vahoaka ve zany? Tsy hitany vahoaka zany. Zay le mahatonga ny vahoaka leo am'izao fotoana zao hoe fa tsy manaraka politika intsony satria rehefa tonga eo reo de io ihany no verimberiny eo. Zay diso hevitra ane le olona, diso fanantenany. De raha fa manohatra botolo fotsiny tsy mety io. Oui. Fa inona le force de proposition? Misy ny fikambanan'ny mpanohatra. Inona ny force inona ny idée ny iraisan'ireo fikambanan'ny mpanohatra reo? Inona ny programme lasa iraisan'ireo? Zay no entinao amin'ireo vahoaka, zay ny andraisanao lahatra ny vahoaka, de zay le teneniko hoe tsisy eo amintsika zay. Aty koa moa ny atao fitondrana na zavatra fotsy aza de na zavatra mainty aza de atao fotsy de mpisolelaka fotsiny.
zao misy ny remaniement firy ny ministre efa akaiky angamba ny remaniement efa misy tsiotsion-dresaka de firy ny ministre miakatra tele any amin'ny Facebook sy ny karazany zao hoe zay ny fanaovana politika tsisy politisianina matianina sy tia tandrazana ifantoka amin'le asa ny andraiketany sy ampandrosoana n'le firenena. Zay les deux cas amin'ny fanaovana politika au Madagasikara, soit anao misolelaka soit anao manohatra botolo. Tsisy an'izany hoe mandeha araky ny tokony ho izy mahitsy araky ny tokony ho izy mitsikera rehefa tokony ho izy manao force de proposition. Inona moa zavatra tsikerainao? Zavatra tsikeraiko rehetra reo ananako force de proposition, ary zavatra tsikeraiko rehetra reo efa nanolorana draftrasa amin'ity gouvernement aty na teo aloha zany na amin'ity gouvernement aty. Efa ndresaka hoe remaniement ihany ianao teo fa amin'izao fotoana izao hoe tena ilaina ve ny miditra ao anatin'izay hoe fanoloana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement zay? Tsy azo ialana aloha zany satria ministre ny transport ane bange. De zany hoe au moins zany tsy maintsy soloana ny ministre ny transport fa premier ministre ve de iandraikitra ministre ny transport hatramin'ny ovina. Zay aloha voalohany. Fa ankoatran'izay ina ihany koa zany metana hoe tena antony tsy maintsy idirantsika amin'izay. Ankoatran'izay io arakaraky ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministre hoe mety ve nahitana ny objectif le niteneniko tany amin'ny voalohany teo le objectif ny fixenay ve hoe isaky ny 6 mois zay manao évaluation tratra ve le objectif sa tsy tratra. Raha tratra le objectif de tohizo, raha tsy tratra le objectif inona moa ny anoloana ny zavatra ny ekipa ane ohatra ny mpanao baolina ihany tsika vao nahita ny Baria rehefa hitanao hoe misy lesika atao amin'ity aile gauche ty na atao amin'ity aile droite ty de remplacena ny ekipa. Tsisy zavatra maharatsy an'izany fa ny fanontaniana tokony mipetraka hoe efa impilina nanolo gouvernement isika. Fa efa teo ve tsika nanolo gouvernement reo efa nisy ve le impact positif hitan'ny vahoaka malagasy? Efa impilina nanolo gouvernement sao de le chef d'orchestre mihitsy ny olana amin'ny fanatanterana le asa le PGE zay nomeny filohan'ny repoblika. Sao de zay ny fanontaniana tokony hipetraka satria efa imbetsaka ane tsika manolo gouvernement fa ohatrany tsy problème na olony izy ity, soit problème na moyen soit problème le chef d'orchestre. Betsaka ny fampanantenana izay nomeny ny fitondrana amin'izao fotoana izao tsy ilazako manokana hoe ny filoham-pirenena izay rehefa ao anatina kabary na ao anatina fivoriana maro samihafa misy mpanatrika maro be dia misy foana izay fampanantenana izay efa reteto Andriamatoa Serge Jovial Imbe zany hoe famokarana etanol voaresaka zany hoe Nutrisud voaresaka ihany koa ny transformation agricole mbola ndresahana hatramin'izao nandritra ny SADC farany teo amin'izao fotoana izao de ny barean'i Madagasikara indray no nahazo an'izay fampanantenana izay hoe ahazo vila tsirairay avy ny 30 rahala mianaka zany eo anatin'izay moa ny mpilalao miaraka amin'ny mpanazatra maro no tsy mino tsony moa hoe amin'izao fotoana izao hoe ahoana izay andiso fanantenana indray ve arak'izay efa nisy teo aloha betsaka ny nambara be dia be ny tsy tanteraka ahoana fahitanao zay hoe fampanantenana maro tsy tanteraka ny fitondrana amin'izao fotoana izao zay. Sao le itondrasako azy efa nazavaiko any tena voalohany ianao rehefa hieritreritra hitondra firenena dia misy zavatra tsy maintsy anananao ny vision io projet de société de misy ekipa mitovy amin'le vision anao anatanteraka ary mahafantatra an'le vision anao anatanteraka le vinanao. Misy ve ny ekipa raha miteny fampanantenana ny filohan'ny repoblika misy ve ny ekipa anatanteraka azy na misy azy ny ekipa iteraka azy misy ve les moyens zay ihany koa tokony ho fantatritsika misy ve les moyens avy aiza les moyens raha ampanantena zavatra ohatr' zao dia avy aiza les moyens efa sûr ave les moyens zay rehetrarehetra zay ny ao anatin'le draftra apetrakinao raha miteny ianao tao etanol raha miteny ianao zao efa nisy ve alohan'ny anao an'ireny annonce reny efa nisy ve les moyens efa nisoratra tamin'ny sorabola ve le problème atsika ane afangarotsika ihany koa ny kitapom-bola mpanjakana sy kitapom-bola atsika manokany zay koa ny problème an'le gestion an'le finance publique tsy misy ny orthodoxie financière hitatsika reny récemment anisan'ny teny an'izany avy aiza ny vola nandehanana amin'ireny boiny reny nakanikeny aho tsy tiako ny Baria ary tena opoko ny Baria fa niana tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ve reny zavatra reny aiza nahitana an'ireny vola reny vetivety eo tonga dia efa tafavoaka le vola ka zay le teneniko aminao hoe fampanantenana mampanantena misy ve le moyen tokony anjaran'le olona mampanantena zany misy ve le ekipa natanteraka azy ohatran'le débat ihany koa hoe anao centrale nucléaire atsika fa io satria zao manana technicienne amin'izany ve tsika fantatrareo ve koa an'izany zavatra zany
aiza ny vola anaovana an'izany ary ahoana ny traitement na déchet sy ny karazany tsiditra amin'izany zay le fampanantenana foana fa telo manaraka an'izay ny vahoaka koa tokony heritrerina mentsika fotoana foana mentsika olana foana neny mpanao politika fa tsika vahoaka koa tokony mandinika sy tokony mamakafaka amin'ny sainatsika hoe zany zavatra zany hoe possible sa tsy possible fomba ahoana ny anaovana an'izany fomba ahoana ny financena an'izany avy aiza ny vola financena an'izany tsy atakatra an'izany ve tsika vahoaka hieritreritra an'izany ho conscient amin'izany za tena miteny aminao tsara fa zavatra ray nyteneniko aminao na ny ao an-tranoko aza raisiko amin'ny ao an-trano ny ankizy ao an-trano rehefa amenao promesse indray mandeha izy mbola mino amenao indroa izy mbola mino amenao fahatelony izy efa tsy mino de tsika vahoaka malagasy ve de tsy mba tonga saina amin'izany hoe promesse indray mandeha ty promesse 2 fois ty promesse 3 fois ty oko zay fa trop promesse loatra tokony heritreretsika zany fa tsika malagasy dia variana ny kobaka barambava fotsiny ary miaino zay zavatra tiatsika enona ho tonga ho azy zao ny fifidianany amin'ny 2028 jereo vone misy manoranoratra programma manao tena programma ohatrany tsy haiko hoe programma amerikanina mihitsy programma européenne atao Madagasikara sy ny karazany de inotsika zany fa tsy manontany atsika andreo pilier reo hoe io programma io miaina amin'ny filambahoaka ave io mila miainga amin'ny filambahoaka ave io manana ekipa natanteraka an'io avy aiza ny financement satria misy ny atao hoe programme pays tsy ny programme rehetra financier ny partenaire technique et financier na ny partenaire public et privé zany zavatra zany tokony ao anatin'ny saitsika tokony arahantsika raha nanoratra programme mbola veriko nay raha nanoratra programme zay tamin'ny 2018 raha nilatsaka filoham-pirenena reny niainga tamin'ny filana ary niainga tamin'ny partenariat vraiment hoe 85% an'ity de au finançable satria na ny antony satria ny ciblena le financement international ny ciblena resaka santé zao teneniko aminao fotsiny fantatrao moa fa ny fondation Bill Gates mizara 7 milliards de dollars par an any Afrika nefa ohatrinina amin'io ny azontsika zany niainga tamin'ny programme na santé na idôlo zany amin'ny resaka fahasalamana tsisy capacité négocier zany ve tsika tsisy technicien ve zay le humain zay le équipe tsy maintsy anananao dôlo zany zavatra rehetra nefa tsisy an'izany tsika ka hoy za hoe ikopaka ambava io politicien angamba zatra an'io amintsika fa tsika vahoaka tokony heritreritra ihany koa manana andraikitra lehibe tsika journaliste ihany koa tokony le amin'le investigation sy ny karazany midémontrer hoe tsy mariny ty zao ty ny zavatra natao nampanantenana nefa tsy vita tonga dôlo le fotoana itenenana an'ireny zavatra ireny everiko fa fanontaniana anankiray izay atao hoe manitikitika ny maro ihany koa moa zany mba hitondran'ny vahiny atao hoe fanio-kevitra ny makasika ny fatapahan-jiro izay manomboka mahazo vahana amin'izao fotoana izao miverina tao aorianan'ireny hoe nitsahatra kely rehefa nandeha ny baolina ny Bariachanina miverina indray izy amin'izao fotoana izao fa ny tena atao hoe fatiantoka goavana ao anatin'io fatapahan-jiro na délestage io Andriamatoa Serge Jovial imbe de lay mpandraraha madinika amin'izao fotoana izao zay tena potika mihitsy ny fiariana ao anatin'izay ataontsika hoe ny cyber manenjika asa amin'ny alina ny atao hoe ny coiffure sy ny sisa ireny amin'ny atoandro sady tsy mifidy tsony na alina na atoandro inona ny tena hitanao fa olana mipetraka amin'izao fotoana izao tsy ahitany fitondram-panjakana moa zany vaolana amin'io resaka délestage io amin'ny rano fahitanao azy resaka hoe tsy fampina moyen mihitsy ve sa resaka ho ana anatina volonté politique non délestage tsy hoe tsisy vaolana fa le volonté akan'le vaolana mihitsy ny tsisy mialatsina raha miteny an'izany depuis 2019 efa niarany asa tamin'ny ministre rehetra zay nifandimby averiko foana efa tena mampalahelo efa niarany asa tamin'ny ministre rehetra nifandimby tao amin'ny énergie hatramintsika miteny zao misy projet ao efa vita efa finançable efa nahitana vola efa any mitady juste fa natanterahana azy io projet io mbola miandry ny signature sy dernier document zay hatramin'izao 2019 tsika zao 2020 18 mois natanterahana an'io projet io mba hialana amin'ireny voaparitany rehetra aloha reny voaparitany rehetra ny délestage avy eo zay vao miditra tsikelikely any amin'ny district sy ny karazany 9 centimes de dollars ny kilowattheure maximum 10 centimes de dollars de mivarotra 14 centimes de dollars ny jirama ny amin'ny mpanjifa dia mahazo 4 centimes de dollars ny jirama mba anatsatsemana ny banga tsisy le volonté ho iaho satria mividy 40 centimes de dollars amin'ireo opérateur économique reo karana sy ny karazany
reo lobina sy ny karazana Madagasikara reo dia aleo mitohy am'ireo ihany satria misy volan'ny banque mondiale foana finansiana ny jirama dia iny a zarazaraina sy ny karazana nomezana an'ireo opérateur économique sy ny karazany reo. Le volonté ny tsisy fa tsy ny jirama ny tsy afaka avotana. Soit volonté satria misy manao ampimamba aho, soit ny volonté satria tady amidy jirama. Zay io zava-misy io. Fa tsy mino mihitsy aho hoe tsisy solution ny jirama. Misy solution ny jirama ohatra ny era Madagasikara ihany, Madagascar Airlines. Fomba ahoana moa manana monopole Madagascar Airlines, 200-300 euros ny billet aller fotsiny mandeha ny Diego na mandeha ny Fort Dauphin. Izy ny monopole dia lazainareo fa mbola anao perte foana izy. Fa le volonté mihitsy a tiana andreraka any Madagascar Airlines na ery mady zany. Zay aloha mikasika an'izay. Ary ny tiako tenenina amin'izay zavatra hoe misy vahaolana efa natolotra fa tsy haiko ve hoe le vahaolana ve avy aty amin'ny tena dia tsy rarahina sa inona ny antony zay tsy haiko fa fantatro fotsiny hoe misy solution ny jirama ary afaka votana ny jirama raha miasa dian'izao tsika efa tara satria ny perte économique ny jirama ny plus tena miteraka zavatra betsaka tsy ny perte ho an'ny jirama ihany fa ireo opérateur économique ireo le tenenareo majiniky lehibe ny afaka miafiafy any manao groupe électrogène sy ny karazany, manao panneau solaire ho an'ny tenany, ny star sy ny karazany, ireo groupe entreprise lehibe ao Madagasikara reo ny afaka miaina any. Fa jerevao nefa 80% orinasa ao Madagasikara ny tsy grand groupe 75-80% tsy grand groupe fa le olona opérateur économique simple le miasa misy ny mampiasa na 2 personnes na 3 personnes, ny poissonnerie reny ny mampidibola daholo iainan'olona daholo, ny coiffeur, ny anina sy ny karazany coiffeuse reny ny iainan'olona daholo fa tsy hitantsika. Dia zany trop de pression fiscale atsika efa faible dia reny reny mbola tsy ho karakarainao, perte reny olo reny dia ho aiza dia lasa ny insécurité lié amin'ny insécurité rehefa tsisy asa izy mivady aman-drana ny te hihinana te hisakafo. Akoatra ny délestage dia isan'ny atao hoe vaovao tena mampalahelo ihany koa ny tontolon'ny fiarina lavanilina amin'izao fotoana izao raha hoany amin'ny faritra Sava iny isika dia tafidina hatramin'ny 400 ariary araka ny oharano-baovao sy ny tatitry ny mponina any an-toerana ny vidin'ny kilao ny lavanilina maitso raha ohatra zany hoe le ratsiratsy kalitao zay tsaratsara kalitao indray eo amin'ny 3,000 sy 3,000 eo raha ny vidiny ndray kilao amin'izao fotoana izao. Manahoana fahitanao an'ilay atao hoe tontolo lavanilina ratsy aivina ihany koa nefa dia tena isan'ny fampanantenana nataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao zany tany anatin'ny propagande hoe hanatsarana ny fiarina lavanilina izay tena mitotongana amin'izao fotoana izao. Taloha ny olona rehefa amin'ny fotoana lavanilina tahaka izao ny any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny efa tena mavita trano mipetrapetraka tsara ny vola betsaka amin'izao fotoana izao tena zara raha misy sisa ny fiarina ao anatin'izay. Ahoana fahitanao an'izay ianao ihany koa tao isan'ny mpandeha amin'iny faritra Sava iny? Tena mampalahelo ny zava-misy, mampalahelo satria za mpandeha amin'ny faritra Sava isaky tonga any Madagasikara tsy maintsy mandeha amin'ny faritra Sava satria avy any moa ny vadiko dia manana fianakaviana miaina amin'ny io lavanio, ao ny mpamboly, ao ny opérateur, ao ny rehetrarehetra miaina tamin'izy io. Fantatro tsara ny fisian'io lavanio tamin'ny andro taloha ary fantatro izy amin'izao fotoana izao. Fa tsy hoe efa hoe tsy hoe à terre les populations, tsy hoe efa tena ambany dia ambany ny vidin'ny lavany, efa tena tsisy tsony ny ataon'ilay olona satria ahoana fantatritsika tsara fa ny opérateur lavaniany manana vola miodina maka amin'ny banky betsaka amin'izy ireo maka amin'ny banky dia manodina an'iny dia mamerina amin'ny banky. Zay foana ny fomba fiasa tamin'io zavatra io. Zao hoe etofé tsy tafaverina intsony ny volan'ny banky tsisy tombony lavania, tsy vitan'izy tsisy tombony fa mbola etofen'ny banky seziny fananana sy ny karazany. Zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny potehana koa ve ny lavany, tena ny potehana ny lavany. Ny opérateur économique tany amin'iny faritra iny dia ny fampiresaka zay hoe aleo libre accès zany hoe libre échange zay tolotra sy ny tenady aleo zay anao ny asanay ohatra ny taloha fa tsy forcena fotsiny hoe tsy maintsy amidy amin'ny any ty lavany ity, tsy maintsy asina taxe ohatra zao ty, tsy maintsy asina an'izao sy zao ty satria gejaina loatra ny lavany. Mampalahelo za mandeha any 4 fois mandeha any Madagasikara tsy maintsy misy une semaine isaky ny 4 fois tsy maintsy mandeha any amin'ny faritra Sava. Fantatro tsara iny faritra iny ary valopolo isan-jaton'ny olona any amin'ny faritra iny dia miaina amin'ny resaka lavany. Nefa amin'izao fotoana izao jerevitra
ny fiainan'olona jerevy tsara ny insécurité manomboka tany afahatry sava zany na mandeha am'ray maraina ianao eny andalana tsy misy manentaka na ohatry zany mba mandeana anao amin'ny sivy eny ao sambava foty sambava vely na amin'ny sivy na folo alina de fa matahotra ianao zany zava-misy rehefa simba ny toe-karenan'olona anankiray ny faritra anankiray de ny insécurité ny misy ka mampalahelo ny zava-misy tsy ny secteur lavany ihany ny kafe ny jirofo sy ny karazany any analan-jirofo sy ny karazany iny tonga nandeha tany koa faritra nalan-jirofo betsaka koa ny zavatra misy culture maro koa any na ny lavany koa mbola misy any amin'ny faritra iny fa tena simba nefa ny stock tsika zao nefa misy stock efa taona mbola misy olona manana stock efa taona amin'ny lavany nefa ny production isa-taona misy foana ahoana ny likidena andreo efa misy politika ary drafitra efa napetraka motany mikasika an'izy ireo hoe ahoana ny likidena n'ity zavatra ity fa maty leny ny opérateur économique tokony jerevana zany maty tsy hoe maty ihany fa zavatra tokony fatan'ny fanjakana tsy manao création de richesse ny privé no manao création de richesse reo olo reo no mandoa taxe ny entreprise no mandoa taxe ny opérateur économique no mandoa impôt sy ny karazany mampiaina ny fanjakana mampiodina ny fanjakana ka oka zay oka tsika hieritreritra hiaraka amin'izay ahoana ambony latabatra raha ilay zany ahoana ny relancena économique an'ity firenena ity manana drafitra amin'izany afaka mena gratuit zany zavatra zany satria ny firenena iombona ny firenena ny jerena iresaka kely ihany koa sika andriamatoa Serge Jovialy Imbera sitraka ao mahakasika ireo ilay fotodrafitrasa maro samihafa izay naorina zao fitondram-panjakana izao androany raha nijery ny tatitry ny filakevitry ministra voalohany moa zany tao aoriana ny vacances gouvernementale isika dia niverina tao anatin'izay filakevitry ministra izay isika dia nisy ny fankatoavana zany an'le hoe amoahana vola indray amin'izao fotoana izao anatsarana amenona n'ilay kalitaon'ny kianja barea izay atao hoe io fa tena nandaniana vola hatrany amin'ny 77 millions de dollars nanangana anazy amin'izao fotoana zao zany dia mbola amoahana vola indray zay kianja ny barea izay amenona ireo kalitao zay takina ahafahany mahazo an'ilay fankatoavana moa zany ao anatin'izay fa raha tsy ny kianja barea ihany fa ny eo ihany koa ny fotodrafitra samary tahaka ny EPP manara-penitra ny CEG ny hôpitaly betsaka no mametatitra fa hoe 5 taona ihany no navitan'le izy de efa manomboka mitrehitra ny rindrina efa ny sasany amin'ireny tsy miasa akory fa mibozaka be no eo amin'le izy io ihany koa ny autoroute tsy fantatra aloha hoe manahoana ny autoroute any aminareo any Luxembourg any raha misy ihany fa io ny autoroute atao amintsika aloha amin'izao fotoana izao zay nazahoana kiana maro be ihany koa atao anatin'izay ataontsika hoe fotoana kely tao anatina herinandro tapa-bolana teo zay hoe ohatrohatran'ireny ny BDP zany tsy afa-po amin'ilay fotodrafitrasa apetraka ilay fitondram-panjakana na maro no milaza fa lasa fatiantoka ho an'ny fireneny reny andriamatoa Serge Jovialy Imbera raisiko seray le tenao teo kianja ny bariany amoahana vola zavatra tokony ataon'ny fanjakana voalohany dia manao audit aloha manao audit n'le 77 millions de dollars nakaiza le vola 77 millions de dollars inona ny antony inona ny antony tsy nahatonga azy nanara-penitra aloha miaraka amin'le 77 millions de dollars stade ny Fouette Boigny au Côte d'Ivoire nandaniana 45 millions de dollars 45 millions de dollars manara-penitra plus que ny stade aty Europe mandeha nareo any Côte d'Ivoire za mivoyager beaucoup stade au Sénégal eo amin'ny 40 millions de dollars mahazaka coupe du monde zany stade zany mahazaka mandray coupe du monde 70 000 à 80 000 personnes mandeha nareo any Dakar tany any mahita an'izany zavatra ka inona ny 77 millions ao amintsika nanina tsy vita le stade mbola tsy manara-penitra tokony misy audit aloha za tsy afaka hiteny hoe inona ny antony na inona nakaiza le vola fa ny audit ihany afaka mianana zay ary raha ny filohan'ny republique manapaka amin'ny filakevitry ny ministra raha za tamin'ny toerany dia ny zavatra nataoko voalohany hoe aleo aloha atao audit io zavatra io ahafahana midébloquer vola indray hoe hita marina hoe zao ny antony zao ny lesoka sy ny karazana satria inona moa no migarantira antsika fa raha mbola débloquer vola ao dia mbola anara-penitra indray 77 millions raha izy tsy nanara-penitra dia ina indray ny anarany-penitra zay aloha voalohany indrindra manaraka an'izany le sekoly le teneninao sy ny karazana satria ina ny antony tsisy ny suivi tsisy ny contrôle ny olona rehefa mahazo marché public déjà reny marché public reny misy lafiny misy rafitra tsy maintsy arahana manao marché public
ka maninona reny rafitra reny tsy narahana aloha resaka offre inona moa ty appel d'offre zany de le olona mahazo an'le appel d'offre de tsy maintsy nisy suivi sy contrôle an'ireny asa ary garantie an'ireny asan'ireny nisy ve zay zavatra de tsy mahagatsika raha mirodana foana afaka 4 taona 5 taona mirodana zay aloha voalohany manaraka an'izay faharoa manaraka an'izay atao inona moa ny sekoly manara-penitra foana hoe amboarina vaovao ny eo ny tokony amboarina nefa misy eo amboarina araky mahatsara azy asiana latabatra araky ny mahatsara azy ary asiana mpampianatra bien formé zay tokony tadiavina sy ny karazany manara-penitra lasa moa fotsiny le zavatra manara-penitra fa le zavatra hita avy eo tsy manara-penitra ny teny fotsiny aho zao ohatra na ny inona moa ty manara-penitra koa ny bureau ny finance na ny sambava bureau ny finance ao sambava ao mandiana ianareo efa mitritra ny eo mbola tsy firy taona anie zay efa mitritra resaka ny sava manko tsika teo manara-penitra ny tribonaly ao sambava ao hatramin'izao mbola tsisy olona ao tsisy iny efa mitritra ny bâtiment vao namboarina ny tribonaly ao sambava hoe asina tribonaly ao sambava de mitritra mbola tsisy olona akory mbola tsisy anina akory miasa ao mbola any an-talany tribonaly fa mbola hoe mbola inauguré ty sy ny karaza de efa mitritra zany ny zava-misy zay le teneniko hoe le administration mihitsy misy fay eo am'le administration filohan'ny repoblika tsy afaka anaraka an'izany rehetrarehetra zany asan'ny gouvernemanta zany de asan'ny parlementaire koa manao suivi an'ireny zavatra reny ny gouvernemanta asany zany ka zay le teneniko hoe teknisianina marina ve re olo reo sa teknisianina firoporona any amintsika koa moa ty diplôma ty efa tsy fantatra tsoniko sa teknisianina firoporona mahavita ve re olonao sa le chef d'orchestre tsy mahavita sa le ratsa mainkaika any any amin'ny gouverneur any amin'ny district any rehetrarehetra any tsy maharaka le zavatra rehetrarehetra tokony jerevana daholo zany le système mihitsy l'administration mihitsy resako tany amin'ny voalohany resaka boina teo misy défaillance manifeste any amin'ny resaka gestion ny administration publique atsika ny fanontaniana manaraka efa napetrako ihany koa tamin'ny vahiny teo moa zany satria zay teo alohanao roa telo talohanao fa nametrahako an'ity fanontaniana ity hoe ny ireariana moa am'izao fotoana zao zany lay hoe Madagasikara no mitantana ny SADC ny filoham-pirenena malagasy mazava loatra moa zao anatin'izay ny fanontaniana tiako apetraka de hoe tena dingana azo ireariana ve fa hitondra makany amin'ny fampandrosoana tokoa ny fitantarantsika ny SADC Andriamatoa Serge Jovial Imbe za aloha iverenako kely momba ny SADC za tsy miombon-kevitra amireo zay nilaza hoe tsisy ilalana fivorian'ny SADC zany eo amintsika tsy miombon-kevitra amin'izany ny fandraisana fivoriana international na régional de mijery foana mampisy foana le visibilité an'le firenena tadiavintsika ny visibilité atsika tsy Barea ihany no ampisy ny visibilité atsika ohatra fa aleo ary reny réunion internationale sy régional ohatra reny fitondrasantsika ny SADC ndray io de teneniko io miankina amin'ny leadership an'le olona mitondra azy zay miankina amin'ny leadership an'le olona mitondra azy raha Afrique du Sud ane nitondra an'io napetrany tsara ny prioritény amin'ny resaka investissement amin'ny resaka zao de izy no manao lobbying le olona mitondra azy via ny SADC izy manao lobbying any amin'ireny partenaire technique et financier any amin'ny BAD any amin'ny FMI any amin'ireny hoe région ty région anay ity mitady an'izao zao ny programme anasanay ka io miankina amin'le leadership an'le filoha mitondra an'le izy filohan'ny républicaine Madagasikara moa zao no mitondra azy de inona le prioritény agriculture ave infrastructure ave énergétique ave infrastructure routier ave sa infrastructure énergétique sa inona sa rehetrarehetra reo inona ny prioritény de manao an'izay moyens sy lobbying zay izy mba hatratrara an'le région an'le tanjony de afaka heritaona izy refesiny hoe zao zavatra vitako zao ny asa natao fa tsy hoe présidence eo fotsiny de misy réunion de ahoana zao zao ny fehi-kevitra sy ny karazany miankina amin'le leadership an'le olona mitondra azy fahombiazana tsy fahombiazana amin'le zavatra fa raha ohatra hoe tsy mahomby tsy tonga amin'izay fahombiazana eritreretinao zay ary le izy de mety anahoana indray mety ho akon'izay afaka heritaona zany amin'le hoavin'ilay firenena sy ny hoavin'ny SADC manontolo raha tsy mahomby izy de inona moa ny azo atao zany hoe tsisy impact positif amin'le firenena ianao le mitondra an'le izy impact an'le région fa jerevanao le impact an'le firenenao koa satria za ve zao firenena filohan'ny république malagasy de hitondra ny SADC de tsy jerevako aloha hoe zao le région ty fa zao kokoa ny aty amiko aty amin'ny Madagasikara de raha tsy nisy impact positif zany le fitondrasanao
de dikan'izany a dia ny inona moa ty nisy défiance zany teo am'le fitondrasanao le organisation zany hoe nisy lesoka teo amin'ny fitondrasanao le organisation tsy nahafahanao nanao le fampandrosoana teo am'le région sy teo amin'ny firenena de hoe sasala amin'ny hoe henatra ihany zany ho antsika malagasy hoe tsika mbe voalohany mba hitondra an'io de tsy mba nametraka diantanana ho an'ny firenena diantanana ho an'ny région henatra ihany zany amiko. Enazy alao ajantsika eo aloha ny fiainam-pirenena fa mba hiditra kely ao anatin'ny fiainany antokonareo amin'izay aho hoe ohatrohatrany ahoana zany zao vahaolana tolotrareo ho an'ilay firenena malagasy raha zay vao resakitsika teo zay le situation am'izao fotoana zao hoe manahirana ny zava-misy eto Madagasikara isika mbola ao anatina fantrana lalina ho an'ny antoky ny fivoarany malagasy aiza ho aiza nareo zany zao amin'ilay tontolo politika sa hoe mijanona ny ivelany ihany fotsiny de atreo a de miteny tahaka izao amin'ny fahitalavitra izao. Tena marina zany ny afima mijoro ary mijoro hatrany hitanareo ny fijoroako zao dia maneho aminareo fa mijoro ny antoko manana olom-boafidy zay manana maire manana conseil municipaux sasasasany misy député moa tao aminay fa nilatsaka indépendant tsy afaka iresaka an'izay misy roa izy ao indépendant ao amin'ny assemblée nationale ao mbola tsy hidirako lala zay za zao vao maraina tao vao nahazo antso hoe ahoana antsika amin'ny sénatorial mbola anisany mandinika an'izany ny antoko sy ny karazany hoe manana capacité olona amin'izany ve tsika amin'ny faritany anankiray ahafahantsika sa misy alliance sa misy ahoana iny moa mbola discussion politique sy ny karazany fa ny afima de sako no miteny fa ny afima anisany antoko raha tsy voalohany faharoa angamba manana draftrasa ary manana programme anasa au développement ny Madagasikara fampandrosoana ny Madagasikara ina ny tenenako an'izany satria miankina amin'ny zavatra telo efa niteneniko to miainga filany vahoaka aloha inona ny zavatra programme filany vahoaka rehetrarehetra ary satria miainga avy any amin'ny région zay no mahatonga anao hoe za de mitety faritra foana ny Madagasikara satria raha région savane resahantsika teo tsy mitovy amin'ny région ny Alalanjorofo tsy mitovy amin'ny région Orombe tsy mitovy amin'ny région ny Anosy sy ny karazany misy force misy faiblesse ny chaque région de iny ny exploitena hoe inona ny force ny ato ary mba hiabsorbena an'le faiblesse miainga amin'ny projet de société zay zavatra manana olona mitovy vision aminao dia efa manana ihany koa hoe fomba ahoana ny financenao ireo projet reo zay ny tena important fomba ahoana ny financenao ireo projet reo tsy mitovy ny financement de projet sy financement de campagne satria le olona rehefa anao campagne manko de mahita vola gauche à droite de financer campagne ohatro fa tsisy financement de projet satria ny campagne indray mandeha fa ny projet maharitra satria misy ny court terme amin'ny taona hoe inona ny zavatra court terme amin'le projet anao court terme inona ny moyen terme ary inona ny long terme court terme le filana urgent androany filana vahoaka androany inona le zavatra urgent tadiavin'ity fireneny ity haingana aloha ahafahantsika ampandroso azy ity amin'ny fotoana maharitra de eo amin'izay anao mieritreritra le moyen terme inona le zavatra moyen terme le fototra apetraka mba hafana ohatrany manao trano ihany mba hafana manangana ny rindrina sy ny karazany zay le long terme sy ny karazany zay eo zay zavatra zay akoatran'izay zavatra zay amin'le priorité sy important zay faharoa zay eo le équipe sy ny karazany de le financement efa niteneniko to io financement io 85% raha teny zao za hoe amin'ny resaka riz 4 saison hoe afaka mamboly vary tsika autonomie autosuffisance alimentaire tsika satria misy ny technique théorie de 4 saison satria miara-miasa amin'ny norvégien zay io norvégien io efa nanao analyse du sol efa nanao ny technique rehetra ary efa mahita le financement zay anaovana an'izay zavatra sy ny karazany zay 85% ny projet anay efa finançable satria miditra amin'ny atao hoe programme nation pays manina moa 85% manina tsy 100% satria le 15% restant miankina amin'ny resaka défense sy sécurité iny tsy avanaovanao négociation raha tsy amin'ny fahefany ianao ndray andro na ohatrany na olona miara-miasa aminao manao négociation reny zavatra zay le niteneniko teo hoe manana draftrasa zay afaka mena izy io raha tadiavina na iza ny tonga eo amin'ny fitondrana satria firenena iombonina fa tsy hoe rehefa zay ihany dia mitondra azy ary zay manko nazahoako tsikera indraindray rehefa ny opposition miresaka ty amiko satria na miresaka amin'ny opposition de miresaka amin'ny fitondrana io rehefa miresaka ny opposition ary ianao to mifampiresaka amin'ny fitondrana ry fa ina moa tsy ifampiresana fa nga ny olona miady ny hevitra neny miady fa tsy ny olona miady raha misy zavatra tsara n'io firenena io na izany eo na fitondrany rajoely io filoha rajoely na fitondran'olona hafa tsy maintsy eo foana manohana hoe zao ty zavatra tia ho an'ny firenena ohatr'izay koa ny rehefa miresaka ry amin'ny mpanohatra koa de hitany atao amin'ny fitondrana de afanganao ty lasa mpanohatra
hitanao le toe-tsaina am'le mpanao politika mihitsy zany any tsy mieritreritra hoe firenena ombonana izy ity afaka miresaka tsika eritreretinareo ve fa i Macron sy Marine Le Pen tsy fampiresaka zareo hoe zao ty fireneny ty zao ty fireneny ty zao tsy itoviantsika hevitra zavatra ohatr' zany tsy ampy eo amintsika eo ka ny momba ny afima manokana tsy manohana olona tsy manohana toko politika hoe iza na iza fa manohana le firenena hoe iza na havita hitondra ny fanevanyity fireneny ity afaka atolotra le programa ho an'ity fireneny ity afaka ifandiniana io tsy hoe zay manana le programa dia marina daholo koa zay voasoratra sy ny karazana fa hoe inona ny drafitra ho fampandrosoana ilaina amin'ity fireneny ity fomba ahoana ny abotis andehanana any amin'ny financement ho amin'ny fampandrosoana le firenena ahafahana manao zavatra ho an'le firenena. Ye mandeha dia mandeha ny fotoana andre matofo lohan'ny antoko afima Serge Jovial Imbe fa raha misy ny afatra ho an'ny fitondrana na ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa ao anatin'izao fandarana zo iteny zao dia fotoana zao omena 2 na 3 minitra ianao hitondrana izay afatra ho an'ny mpijery izay. Misaotra anareo aloha misaotra anareo tamin'ny fanasana ny tafatafa mandeha dia mandeha tokoa ny fotoana tsy hita marina le fotoana mandeha amin'ilay tafatafa sy ny karazana zao ny zavatra tiako tenena tompona andraikitra daholo isika rehetrarehetra tompona andraikitra tsika mpanao politika voalohany indrindra ho amin'ny famotehana na famonjena ny firenena tompona andraikitra tsika tompona andraikitra ny vahoaka malagasy tompona andraikitra ihany koa tsika amin'ny fomba fandinihana ny hoavin'le firenena sy fomba fisainana ho amin'le hoavin'le firenena tompona andraikitra ihany koa tsika tompona andraikitra ihany surtout ihany koa ny mpitondra ianareo no mitondra aza manelika andraikitra ataovy ny zavatra rehetrarehetra mba ahafahana mahatsapa ahafahana vahoaka malagasy mahatsapa hoe misy impact positif aty amin'ny fiainako marina ity fiainana ity azazarina omena foana ny vahoaka hoe zaraina tsindro zao ampianaro hiasa izy ampianaro hitady izy omeo ny cadre rehetra ahafahany miasa sy ahafahana mamelo tena fa ny fanampiana mety lany fa ny asany fampandrosoana zay ataony tsy ho lany velively izy rehefa mipetraka ny cadre rehetra sy ny karazana manana andraikitra ihany koa ny communauté internationale manana andraikitra eo amin'le firenena satria rehefa misy zavatra tsy mety tokony mba haneo hevitra sy hiteny ny zavatra tsy mety zay le coopération zay fa tsy hoe mijabaka na ingérence na ohatrany no coopération miankina amin'ny fireneny lehibe tsika miankina amin'izao tontolo zao ny fiainana rehetrarehetra mondialisation fa ny tontolona mondialisation rehefa misy zavatra tsy mety hitanareo na ty Europa aza ny olona miteny ny Russie ny any États-Unis miteny ny Europa miteny ny Israeliana sy ny karazany fampiteny mba andehanana any amin'le tokony ho izy dikan'izany manana andraikitra ihany koa ny mpanao gazety ampahafantatra ny vahoaka ny vaovao tena marina tsy zava-misy dikan'izany aoka hitoetra ny demokrasia fampiresahana ho an'le firenena zay ngambany no zavatra tiako tenenina fa tsy makivy ary tsy ho kivy ny zava-misy eo amin'le firenena satria hitondra ny heriko sy ny anjara briko izay mba takatra ho an'le firenena. Enary nakasitraka ny vahiny isika ratsahivoko moa dia Andriamatoa Serge Jovial Imbe izay ndresaka tamintsika tato anatin'ity fandaran'ity ny aingavany Luxembourg adin'indray eo ny atao hoe elanelana décalage horaire moa anatin'izay rehetra izay mankasitraka azy na dia efa alina ihany koa ary no anaovany an'izay fandarana izay zany mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny heriny an'io toy izao indray hitondra vahiny hafa indray isika eto amin'ny fandarana zo iteny mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.